SF Radio. Fiainany zany tantara nosoratany Ventsy Niaralala. Ilalao ny tantara Arliva faly Fetraobelona niaraka tamin'ny Ponina Sofaniry. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pakisarano Arvody. Fiainany zany tantara nototosainy manikotra. zay aloha malala fa andeha asa indray dada amin'ny somariva indray za mo de ty ary aza kivikivy ohatran'io moa ianao mahiresa vatiko fa mbola hiratra masoandro pianatsika io ndray andro any a mbola hita asa mahavelona atsika ty akaiky aty rehefa tonga ny fotoana amin'izay de tsy andao anareo any tamin'ny lavitra ohatrany sotsony a fa amin'izao aloha tsy maintsy miaritra ny sotsika zay fa mandra-peona tiako be nareo mianaka ary aza mifisafisa be loatra so isotraika ny ratsy amin'ny zazakibonao io ianao e. Indrisy ry fiainam-pitiavako mahantra fa nahoana loatra ny deizao ny faranao tsy mena mivadika tokoa ny olombelona ka vo fantatro samy hoe mitoejazany a dia iny izy ny tsy hitatsony hatramin'izao mikipoko nefa ty efa andro ny 3 volana dia inona no avaliko ny dada sy mama rehefa manontany izy ireo hoe aiza ny rain-janako. Tena mahakivy aza ny fiainako izany ka ila mpamoy fo mihitsy inona reno ataoko e. Ary maninona hoa mahevo zany to malomalo kendrika vao marainy sady hitako lasa me mahi mihitsy ianao tato ato a fa misy inona maheva tsy maninona akory ny mijara fa aza mieritreritra ianao a tsy maninona ve ma dia mangano any mila hitomany ny masonao eny e manaiky aho hoe fiainanao le izy dia tsy tokony isy hitirako mihitsy nefa inona fotsiny moa mampinamana antsika raha tsy fampizaran'izay olana e. Eo lazao amiko izay mahazo anao fa namanao ane ahy e. Somba misy azoko anampinanao ihany mantsy. Anampy avy ianao? Maninona? Ka tsisy azonao atao amiko izany e. Ianao indray ve moronjara no anafenako izay mahazo ahy? Tsika raha teo efa mifampizara ny mata sy ny masaka. Zay ihany eo a. Eo lazao na dia hoe anamaivana ny ati-sainao fotsiny ihany azy e. Tena maro na rinjara dia izao a. Mpivoaka nefa lasa nandoso taly rain-janako. Ahoana? Zany na ndosotranao ve zany? Sa tsisy moa ny rain-janako fa olo-kafa mihitsy? Ohatra miala tsina aloha raha be fanontaniana be ahy. Samy ny rain-janako ka tsisy olo-kafa niaraka tamiko afa tsy izy ihany. Mpivoaka ahy nefa dia sany nandositra atsotro izao. Ola tsisy fantatro dada sy mama nefa izany rehetrarehetra izany a. Fa le zalahy iny koa ve efa mitapy e. Vady aman-janaka dia arina. Tovovavy aman'endrika sy manam-panahy ohatran'izao ve dia vita ny nandao azy e. Izay io mahakivy azy mampahity kely anahy io e. Tena firehevitra sy ketraka tanteraka arin-jara. Mahery izy ianao ry maheva. Tsisy afa-tsy ny mivavaka sy mampaheranao no azoko atao. Dia nadala mihitsy raha iny samy iny ke. Za zao ve mahazaka tovovavy tsara tarehy sy tsara bika ohatran'izao dia ho ariko indray? Sa dobo tsy hita tokoa ve ny mahamanina?
fenina aloha fa za koa ny aza mba manam-pitiavana amin'ny maivy ary manina tokoa moa raha iarahako an'ity sady raha izao io nitoriana fitiavana tonga dia manan-kevetrany mihitsy aza medaladala raha tsara fa olona manambady aman-janaka nela sady ny vadiny laby voka be koa amin'izao a aleo milamina ihany so sary-piterahana ny vadiko ka Coucou chérie. Tonga malala. Andikako malala. Vaonjoro malala. Ay ve zao ny zava-misy atao tranao rehefa reny za mandeha miasa reny. Sy napozinao ny fodiko tampoka fa noverinao farapitso zoma zao vao mody a. Ary hoaiza lany le mpangalabadin'olon ty a. Mafy pelandro any. Hoaiza la. Danne, agudo de ti. Sieten la. Alcune ti fanapne. Avelona reo re a. Aty le olona tsy manjary reo. Avelao ao a. Elanareo andoto ny fangalabadin'olona iny e. Kandeha vadinao io e. Ao ary fatsika sy tanàna amin'ny malala akory. Mamono izay andalanjenareo voakany dia eto any mpangalabadin'olona iny e. Okzenjara. Fa inona kay ny tena tsy ampy aminao ry malala ny tena vitan'izao zavatra ohatran'izao tampoka ianao a. Za miafy any an-tany lavitra any mba ho anareo mianaka vady aman-janako. Nefa kay ianao aty mampirafy ahy. Mialatsiny fa tena tsy afaka ny anavady anao tsony ahy. Fisoratako amiko io zaza ho kibona io satria mety tsy zanako io fa zanaky ny lehilahy tratrako niarana toro taminao iny. Zay, velominareo. Dia zany ny zava-misy ry maeva. Zany ny zava-misy tany an-tanàna tany. Dia sitra dia naleko niala tany mihitsy aloha. Ndry mampalahelo azy zany nahazo anao zany. Tena tsy nampoiziko marala mihitsy na nivitanytsakitsaka ohatran'ireny ry maeva. Sady amin'io tsy tahotra tsy henatra fa dia ao tokantranonay mihitsy ve izy no mitona an'le rafilahiko. Dia ho diso ve raha nisaraka taminy? Tsy haiko. Tsy afaka ny amaly an'izany andro e. Dia samy voafitaka izany aloha za sy ianao ko inona moa. Samy voaratra tokoa tsika. So ihany fa mbola tsy vita soratra izay dia mora ny fisarahana. So tokoa aloha. Dia tsy verina antsony mihitsy zany ianao io. Ho afonao zany ny zanakao. Tsy verina antsony ah. Sady zanako zany ny anakibon'iny fa zanaky ny rafilahiko iny. Lavitry ny maso tokoa ve zany lavitry ny fo e. Mahatonga fakapanahy eo amin'ny vady tokoa ve ny fisaraha-toerana matetika eo amin'izy ireo. Dia izay zany nahatonga ny malalana nitsakitsaka ohatran'ireny. Tsy voatery kosa angamba ka. Ny saina ihany no mitondra an'io e. Sady ianao koa anie mody isaky ny weekend fa tsy hoe lasa any Maurice mandritry ny 5 taona akory. Efa nomena fahafahapo izy fa mbola nisaraka ihany e. Anova ny petsiko ary maeva. Fiainana vaovao no isorako manomboka eto. Mahereza re a. Maeva. Maninona moa raha alaiko ny toerana samy eo amin'ny fiainanao. Za no iseho eo anatrehan'iray aman-dreninao ilaza fa zany ray njanako ary vonina ny anambady anao. Ahoana tsara hoe ry njara? Zany aleoko manambady anao toy izay mbola anambady ny olona mpamitaka iny. Vonina ny anavitra anao eo anatrehan'iray aman-dreninao ah. Ka ahoana? Ianao ve zany salavinao e? Njara. Za asiana sondray ve moa mandahan' izany? Tsy zarako aza. Nandroso teny fotoana dia lasa mpivady tokoa Njara sy Maeva.
Nivady izy ireo sangy tsy vita soratra fa vodiny fotsiny natao dia izay. Teraka soamantsara ihany koa ilay zanaka mahefa. Teraka sangy tsy ara-dalàna ny toe-batany satria tsisy tongotra roa. Tsy fantatra na noho izany anton'izany na hafa mihitsy fa tsy nisorata anjara tamin'ilay zaza. Tsisy anaran-dray. Teo amin'ny fahatandroan'ilay zaza no nanomboka aseho ny anton'izy ireo noho izany fahasembanana izany. Teraka zazalahy iray mikambanana ny zara sy mahefa. Io no nisoratra aminjara fa ilay zaza tsisy tongotra kosa zaza sara angamba no ilazana azy. Dia arabaina ilay fialary matoky fa afaka baka saoma tsara sady mansion mihitsy kaiko. Misaotra betsaka ary dada. Tena tsy naposiko ilay tsy hoe havita zavatra ko havana be ohatran'izao lahy. Afaka baka ihany ilay fialaty. Lasa mahay mitendry klavie ihany koa rehefa avy nianatra an'izany. Tsy herim-po very maina mihitsy ilay sy niezaka nataonay mivady mba ho any lahy. Ka rehefa tsy manana tongotra roa ampiasaina kosa very dada, tsy aleo ny vita ny tanana no izahana. Tsy ataoko sakana velively mihitsy kosa aloha tsy fananako tongotra roa e. Tsy maintsy tafita dia izay mifantatro. Mahafinaritra ilay tsy antoetsain'ny lahy zany a. Toy izy foana. Nefa ne jereo be inje. Tovolahy tomady tsy misy fahasembanana iny nefa tsy dakory izay ataony. Ka samy manana ny safidiny sy ny tiany kosa ny olombelona tsiraray avy ry dada e. Fa misy fanontaniana manitikitika aho ry dada efa miresaka benja ihany ianao a. Inona ry ty? Za mahatsikaritra hoe misy itovizana be ny endrika sy benja. Mahagaga nefa fa sahanao milaza fa tsy zanakao izy. Tsy zanako zany iny ka. Zany very dada? Tsy manan-janaka maditra ohatran'iny kosa. Elasy nombana ihany zao ny zanako. Eny fa na dia tsy misoratra amiko azy elahy. So fa ianao no nanokatra an'izay resaka izay. Misy fanontaniana manitikitika aho mantsy efa ela no tiako apetraka aminao. Fa manina moa zany tsy misoratra aminao ry dada? Ka tsy haiko. Eny tsy voatery fa ilay ny dada zao ny izany e. Isaorako foana ianao tsy nandray ao ny zanabatonao fa tena toy ny zanako mihitsy no nandraisanao ahy. Matsoky. Fanga. Ihany ry dada. Efa fantatro ny marina rehetra. Fa aza matahotra ianao fa tsy ataoko mampiova amin'ny fifandraisantsika mihitsy izany e. Raiko foana no nandraisako anao hatramin'izay ka mandrakizay keo. Tsy miova ilay endrim-pitiavana atao anatiko. Tiako ianao ry dada. Sodra betsaka ilay sary matoky. Ary lasa mazoto mankaty aminay matetika mihitsy eny tiavan'izany e. Fa maninona ary? Misy antony manokana ve? Fa tsy mahafaly amin'ny matoky angamba fa kanesako aty matetika ka manelingely anareo ve fandehanako aty? Tsisy an'izany ka tsy izany mihitsy ny tiako resahana. Fanontaniana mba sendra serana tao am-bavako fotsiny fa azafady. Ay fe, noeveriko fa misy olana azako. Tsisy olana ka. Fa tsy be tandray aman-dreninao ve nefa ianao mankaty matetika io e? Ka ry zareo indrindra samy mandrisika mba akaty aminareoko. Ay. Fa inona aloha ny antony e? Ka mba tendry zareo ny mba hitendry klavie ohatranao koa e. Sao dia mba afaka mampianatra hony ianao. Dia izany tokoa ve ny antony? Dia maninona zao ianao no zao vao milaza an'izany ka? Ka matahotra ary matoky a. Sola izay fa manarara ohatranao. Tsy olana amiko mihitsy n'izany ka resaka fampianarana klavie koa ve dia asiana olana. Ianao ty hafahafa mihitsy ka. Ireo ray aman-drenao zao no eritreritra hoe efa nampianariko mitendry ianao nefa nadosy amin'ny klavie aza mbola tsy fantatrao akory. Ndao atomboka zao tendry zao zany raha vono ny tiavana. Ndao ariko. Misaotra indrindra matoky a. Tsisy isaorana ve a? Sambatra mihitsy eo vadinao aty ka. Sy tovolahy endry sy manan-talenta ary matahotra an'Andriamanitra. Aza dia be vazivazy be filazo eo ry tiavana. Viva 98.8. Benja, manaona lisy? Salama le sary le tapaka. Taona le ty? Anomboka indray anao sy le raborabonao a. Raha tsy le tapaka ve zany dia le sembany. Reo foana ny anarana fanesoana entonao eto isaky ny tonga eto. Ka zany no mariny tsy afaka antaha zamy mihitsy elahy. Sa manana tongotra indray zany lahy io zao ka manana.
eno ay satria ianao tomba no ara-batana sy ara-tsaina tsy misy klema dia isa manambanimbany efa ohatran'izany aza manana fisainana ohatran'izany raha soko fa tsy mety zany inona iza koa ty zokololahy ty bandy mirediredy zaly ty tsy manan'izany semba notrany lahy zany elangely ty sady semba na ny zaza sary fa ianao zany inona ka zaza inona anga misy anarandray koa anatony kopianao angamo tsy sala iantsika amin'ny rahalahy raha zaza sary zany dia anao koa zaza sary tsisy idiran'ny lahy zany fa fiainako samyreriny ty fa ny misy idiranao satria malalaka ny varavarany araza miseho amilay eo so dia atsakiko ambony ambany eo so dia veriny lafa tsako aza manao azany alahy nasemba anazy alahy io zany ndray ty tsy mba mianatra olo zany atao amin'ity fiainany ty akony tsy atao raha hitako an'izany tsy fanasa vangy amilay ko fa tonga mba ampitandrina ny lahy fotsiny ny akiziko aza mba ianarany lahy adaladalana kely so maratrako lahy dia mikozy amilay zay tsy azoko fa izy moa zany ny ankizinao lasainao fahadalaiko fa tsy fantatro raha ny tsaroko dia tsy mbola nadala tovavy zany amako zamoto mitapy eo rangalahy fa itiavina zany fa tadiavinao izy anay itiavina ife olo tianao iny azafady fa tsy fantatro raha ny hoe manadala ny tiavina indray tena mbola tsy nanao an'izany mihitsy sady tsy nieritreritra an'izany diova ny sainao fa tsy mieritreritra an'izany dia maninona ty aminareo foana zany izy raha tsisy an'izany ka ny andro toko mpiaina ny angely ty dia aty amin'lahy foana mianatra mitendry klavienina andehanany aty amiko fa tsy misy resaka fiarahana zany mihitsy afaka nytaninao azy tsara anie zany raha tsy mino any ianao tandremy fotsiny so tratrako fa tonga dia ataoko mahita elahy zay somary lasa nangatsitsika zanao fifandraisanao tamiko tato ato tsy haiko hoe inona no antony afaka mba lasainao akely ve azafady sanatria mahalaina ny ampianatra klavianao ana tsy te hifandray aminao tsony fa zava-misy mihitsy ny tena ohatra ny manery andray fanapaha-kevitra ohatran'izany fa azafady miala tsy afaka ny ampianatra anao tsony dia aza makaty tsony koa ianao ka fa maninona ahoana koa ry zany fanapaha-kevitra ao tampotampoka zany zay fotsiny tsy afaka ilaza aminao ny tena marina sady sody koa ampiadanareo le izy tsy ilaina makaty fotsiny ianao dia zay matoky ka raha manao ny fampianaranao any ilanao afamaiko anao tsy mitady an'izany ary tiavina efa impiro moa ianao sakana amin'ny vola fa nilaviko foana tsy mila tambina mihitsy sady fifaliana ho ako no manampy ny hafa dia inona fotsiny ary no ataon'izao fihetsika ao zao nanao ratsy ianao nga za ny fanasofoantsika fa raha sitrako ry tiavina dia aza makaty tsony mihitsy ianao ka tsy tia hita loza miangavo moa eny ary ekeko raha izay mety aminao na dia tsy ho lazainao amiko aza ny antony dia ekeko ny fangatahanao mialatsiny zay mialatsiny tiavina sendrany sy io dia namariny manana tena tery ty vokely araka amin'ny tiavina kekale efa olo tiany benja dia isy fanantainana indray azany tamin'iniko nefa za ty tena tsapako hoe laza raiky piti aminy nandritran'izay fotoana ny faneraserany matetika izay iny za koa moa nadalana na tena tsy misy ko ataony tiavina inona koa moa zay za tsisy tongotra mila manamboatra saina lara matoko fa na manantena tsy misy ny sarotra toka tena mandrakizay anga manao anjarany lahy atan'izao ny fatana dia karakaro tsara reo ray aman-dreny lahy reo zay tiavina tsy sampenaina tsony ka eto raha nyresaka ao fa miainanao izay mivady miainao fa zava-dehibe zany matoa nampiantso any mivady ohatran'izao ianao eny tokoa inona ry ty zany resaka ela zany mialatsiny aloha manelingelina anareo zao ry dada sininy rehefa nandinika sy namakafaka dia tapa-kevitra fa hivarotra ahoana tsara hivarotra io na ty anongatra episerie ry dada sininy
Efa nahangona vola misimisy aho dia ianao fa afaka natateraka azy izany tsara. Fa ny angatahako aminareo fotsiny dia hoe aleo itsena nampanofainareo olona io no ampiasaiko amin'izay ka andony fany aminareo raha ohatra hoe izay no mampiasa ny sainareo. Aza ampidirina oloka afa-tsony fa aleo reo anahy io ry tata Sininy a. Matoky a, tsy mila manao an'izany ianao. Mbola afaka mamelona anao tsara ny izay mivady. Eno a, izay anie tsy mbola niteny tamin'lahy hoe tsy vitanay tsony lahy. Tata Sininy a, efa olon-dehibe anie za fa tsy zazakely tsony akory. Avelo moa re za mba aleo tena na dia hoe misy an'ity lemako ity aza. Avelo mba hianatra sy havita tena fa tsy ankin-doha aman'olona foana ka. Ela ihany moa ioko. Rehefa izay moa ny tany lafa maso ho any lahy atao fatsirany. Misaotra ny tata amin'izany tiany izany. Fa zao anefa Rahonazy tata tsy mandoha fanjany lahy fa dia ampiasao fotsiny io tsena io. Zanakay kosa ve izy lahy dia ampandoavina io fatsena na dia inona aza. Fahono a, taiza izany nazahoanao an'izany vola ny lazainao fa nangoninao izany. Hitanareo rehefa za le atson'olona hitendrika ravy any am-piangonana amin'ny mariazy ireny a dia mahazo vola dia ireny vola ireny nangoniko tsikelikely. Eny tsy dia hoe betsaka manao anao koa anie ilay izy reneny fa nierikerika nefa matondra drano. Mahafinaritra kosa izany zanako a. Mahafinaritra ihany koa ny fahendrenao. Mila mamaly fitiany nombanako ary tata Sininy a. Izy foana tsinona ny sahirana nanampy amaka ny am-piangonana sy mitady andreny marsiako reny. Aleo lamindamina eo dia homeko valosoa be izy. Tsy voatery ianao an'izany lahy ka rahalahy ny ane lahy zokony ka tokony hanampy an'lahy izy. Izany izy ry tata. Tsy mila valiny izy ho ahy ny fankatiavanareo ihany ny ilainy. Aleo aloha ny endomoka amin'izay ohatsy. Zao foana izany ny fiainan'ny lary matoky. Tsy maintsy mifomaraina be dia ohatra n'izao foana dia ny endomofa midy ao an-tsenandray aloha. Tsy azo atao mikivikivy raha matoky fa fiainana daholo izao a. Rehefa te ho tafita koa tsy maintsy miafy. Vita ny hafa fe tsy ho vita e. Tsarana dia ny mbola malaina fa azaka mikamo izany izy raha matoky e. Tena miaiky ny fahazotony ty matoky ty mihitsy ary maheo a. Tena marina e. Aizako mavatra amin'ny fo amin'ny telo maraina mihitsy ny dala manendy mofo amidy mba hivelomana. Tena manana herim-po mihitsy isika. Izay kosa aloha dia marina e. Tsy afeniko anao fa indraindray malahelo azy mihitsy a. Saingy izy mihitsy moa tsy manaiky raha tsy manao an'izayko. Tsy hitako izay atao. Marina aloha izany e. Tsapako miezaka sy mahaleo tena mihitsy ny dala. Tsy maintsy mila namana nefa izy satria tsy afaka ny andeha haka entana ao amidy mihitsy. Tsika nefa nge tsy ho eto foana nampy azy. Mba tsy maintsy ho faty tsika indray andro any. Dia ahoana ny aminy amin'izay fotoana izay. Nombanako tsy maintsy hanana amin'ny fiainany manokana mantsy. Ny vatany indray eo afaka nampy azy. Orin-jara. Maninona? Iza ny tovovavy anaiky hanambady azy amin'iny klemaniny ha? Tsy hoe manambady azy akory a. Fa tsy isy vehivavy anaiky hanambady azy izany. Mino ahy ianao fa misy tovovavy tia azy ihany ka. Ka iza ary? Fa itiavinako. Tsapako tena tia azy ny tovovavy iny. Ny fihetsiny fotsiny dia efa ampiny namantarako azy. Dia mino an'izany ve ianao? Nefa tiavina azy tsy nakaty intsony vao nivarotro matoky. Aleo fa hitady hevitra rehetra mba hiarahany ireny e. Dia hono a. I matoky ve anefa mety hanam-pitiavana ny tiavina ka. Maeva. Tsy handany hiaraka ny tiavina raha i matoky. Raha fantany fa tia azy ny tovovavy iny. Efa tsinjoko fa izy roa ny tsara mivady afaka mifanampy tsara amin'ny fiainanako. Dia izany tokoa ve ho ianao? Arao tsara fotsiny izay ampanaoviko anao dia ho hitanao eo ny tohiny. Tsy vitako samirery manko le izy. Ay. Fa inona mihitsy moa izany no anatin'ny lohanao ty rangaty ha? Tena olona tsy mivaky loha mihitsy raha ianao.
lehilahy lehibe tsy manana azon-damosina sady lehibe tsy amatsaina. Benja, finona koa ty mahaviavy be anao ty fa misy inona? Mangina teo lafa tsy rangy ny resahako fa ty hoe dada ny lahy ty e. Ay, azafady ary. Mba mahalala ihany le tsy lahy fomba ry Benja. Tsisy fiarabana fa tonga dia aviavy be any fotsiny ve lako. Tsy fantatra hoe inona le matezitra ny lahy avy any fa dia zay tsy maninona ny lahy indray ny tabatabany lahy. Ka tsy reveko rangamy fikanao a. Maninona moa zany ny bandiny tsy nisoratanao taminao a? Nefa dia zana koa aho zarabofy. Tena mahasosotra mihitsy rangamy mandinika an'izany e. Mba amboary kely aloha le fomba firesaka fa tsy jolambota akory ahy. Arany amin'izany fanontaniany lahy zany indray. Anontaniany reny lahy ny anton'izany fa izy mahalala an'izany tsara e. Tsy milay rangamy fikany lahy. Tsy manandray any lahy zany a. Lehilahy lehibe tsisy saina, mpanary vady aman-janaka. Nalohan'ny lahy ve nanambady afa dia izay tsy nirarainy lahy akory. Benja, tena tafahoatra kosa zany teninao zany a. Nataoko ihany nangina fa voatery tsy maintsy teny any amin'ny farany. Mba asio fanerjana ihany le roa fa olon-dehibe any io resahanao io e. Tsy zaza kely akory nafakafakan'olona. Olon-dehibe ty fa tsisy saina. Sady tsisy idiran'ny lahy koa rangahy zany a. Raha eny lehilahy dia izay hampaniry an'ireo tongotra lahy roa tapako ireo atao. Tena mitady ahy mihitsy mantsy lahy le zaza azo tamin'ny fitsangatsangany ty a. Maty kelandro a. Eto koa rangahy zetonao fa miandriny ety a. Ito zay mafy. Na za na enao. Enao efa soarasoary koa ny inona niraraiko anao tsy. Ale maty e. Ay, ka mitady any lahy. Tata, mengavy a. Aza mikasitanana azy akory anao fa hiteraka loza eo any zany. Fa endrena mandefitra ry dada. Tsy mahafaty akory ny tsy mamaly sy ny manindry fo. Afaka miteny izay tiano tenena sy mandrabirabo ny olombelona tsirairay ry dada. Na dia mandratra fo azy zany indray. Ka mandreraka mihitsy ny ataony kosa e. Izay mangina angery tata volamena. Sady aloha Andriamanitra ny ady fa isika kosa anginy e. Aza mikasitanana azy akory ianao fa aleo izy hiteny izay tiany teneniny eo. No elahy le tsy ry mahatoko dia andefitra tokoa. Misaotra ry dada. Fa raha sitrapoko a. Maharatrako eto. Zany ny tena hoe zaza tsy voanatra ny reniny sy ny fianakaviany tany le ty. Aty aminay avy ve le tsy alany tsy mahay menako. Sao re lahy n'Andriamanitra fa mbola nisy olona niraha nanakana tsy hamono any lahy. Ohatray. Ary to tsy sahakory zato izy a. Lehilahy antomona. Mbola mahay vava ihany zany lahy. Kanina lahy. Tady dio tsara ty teniko ty ary ataovy mifantsika tsara ao an-tsainy lahy le ty e. Raha mbola velonay neto a dia ho vaniny lahy. Fa rehefa tsy etsony kosa dia tsy vaniny lahy. Ary to manosina tsy mandraitra ty aminay rangahy zany ozony zany a. Raha ny ozona ve mandraitra tsy reny mpanao ratsy reny nefa ny tsipozipozy ho tsaroany lahy tsara zany rehefa tonga ny fotoana e. Mbola milaminy maloha elahy zao dia afaka mijesta tsara. Tsy tahotra tsenatra akory elahy manao elahy. Nefa matoky aza nefa ty tsy mbola nanao an'izany akory. Tsisy raharaha école zany a. Sady lasa rangala mandeha any e. Maharikoriko ana mijery any laza. Lasa koa bandy kely bogosy e. So ihany aloha fa nisan'ny matoko nanakana fa ratsy zany naratrako teo ny dalo. Zaza maditra mpaniratsira olon-dehibe tso. Mety ohatr'izany ihany koa nga manoloany indray niniko. Mba haloza koa zany nataony benty zany marina. Tsy voafehandreniny mihitsy izy e. Sady tsy mahalala fomba ny sovazy. Tapaka ny hevitra ry maheva fa atsangako zanako matoky ahy. Izy sonombana ny tiako andovan'ireo fananako ireo. Tsisy akoatr'izay fa izy mirahalahy ihany. Zany very njara. Tena avy ao am-ponao mihitsy ve zany? Tena marina ne zany lazaiko anao zany fa tsy vazovazoko akory. Ary tena ao tanterahako fa tsy kombavavako akory na safisioka mampandregisy. Hoay tena tsara loatra zany fanapahan-kevitra zany ry njara. Mankasitraka anao anao ahoana ry ny afalimy matoky andre az'izany zavatra zany. Zanaka eno sy manaja olo loatra anazy no mendrika andova fa tsy penja tsisy ilavana azy. Tokony hoe fony voateraka ary matoky dia fanatsangako zanako. Sao aho vao tena tonga saina. Njara
Mbola tsy tarany ianao raha izao ianao vao anao an'izany. Mbola fotoana mety tsara ny izao e. Fanontaniana somary adaladala dia apetrako aminao ty ary. Ary samiray ny mahatoky marina ve tsy tanao tsony e? Hoe, iny tokoa no adiniko nilaza taminao. Vahoana? Ka maty efa tamin'ny herintaona ange hono izy. Ah? Zany toa hoe mamony dia votona ny tomobilina nga. Izay aloha no lazain'ireo namany tamiko fa tsy haiko izay tena fahamarinany a. Ny valala manko misy ny plaza koa mahay e. Ay. Raha tsy fahafatesana koa lery raha izany. Mety marina ihany zany fa zany koa ve dia andaingana aminao e. Raha tsy fahafatesana mihitsy koa moko. Izay koa nga mahasahaza ny olona ratsy sainy. Sady tonga moa dia maty tsy trahadra ny toeny eo ty izy a. Ka tsy vao maika aloha raha tena misy tokoa zany afo be zany. Ny azo antoka mantsy zany dia tsisy fotoanany bebahana tsony lery fa iny tonga dia lasa iny nefa tena mamy. Sady ao ambadiky ny fahafatesana tsisy fifonana tsony a. Eny fa na dia hivavaka ho azy aza ny ankohonany sy ny fianakaviany. Ty benjy ty koa mila hitsy dia n'izao mitoetra ny so ratsy fefara toatra ny samy a. Izy anao nitsy azy amin'izany io e. Za aloha tsy mahavita. Andray? Ndray niteraka azy aza tsy mahafesy tsy mahateny azoko. Maika fa za tsy hanory vato amam-bary ary maheva fa ao ny fahita azy a. Rehefa tsy hainitsy ny tenany izy aleo ny fiainana no nitsy azy. Fa le rainy tokoa ane ka lasa tena tsy niverina tsony. Zany ve? Le hoe lasa niasa any ampatondrazaka moa? Mety nanambady ihany ngambo le iniko. Da haika ty malala sy ny zanany. Dia izay voalazako anao izay ny antony tsy nakanesako taty aminareo tsony ry mamamy matoky a. Zany ve aky? Fa tena miaraka tokoa ve aloha ianao sy benjy? Tsisy an'izany ka. Marina fa hoe efa nitory fitiavana tamiko izy. Fa tsy nanaiky niaraka tamin'izany aloha e. Izaho koa niaraka amin'ny olo ohatran'iny. Te hampiady ianareo fotsiny iny izany benjy raha izany tokoa ny mariny. Izay mihitsy. Tena tsy mahay miaina mihitsy ny olona iray iny ry mamamy matoky a. Tia setrasetra loatra izy mahay vava koa mahanoatra noho ny vehivavy. Aza esanasaina tsony ny aminy. Efa tsy mahagaga tsony ny toetrany. Dia ahoana tokoa izany no atao ry mamamy matoky a. Ny amin'iny io. Ka zany mbola te hianatra hitendry kilaviany amin'ny matoky e. Nefa nisy tsy mety andray atsony. Sao dia mba manana hevitra re ianao a. Alao andaminako azy ianao e. Tsy maintsy manaiky ny teniko iny fa aza matahotra. Zany? Zao anefa? Tsy afaka mampianatra anao isan'andro tsony izy noho izy mivarotra io. Sabotsy hariva sy ny alahady hariva ihany izy no mety afaka mampianatra anao. Tsy olana amiko mihitsy izany ka. Sarako azy izy mbola manana fotoana ampianaranako. Zava-dehibe amiko fotsiny rehefa afaka mihaona aminy a. Eny ary. Fa hono misy antony manokana ankoatra ny fianarana kilavie ve no mahatonga anao mazoto mifanerasera matoky? Io moa lazao azahana fiainana no Eny e, mahafinaritra ny toetrany. Mahay mampianatra tsara koa izy. Zany a? Tsotra sy sarika loatra le zanako ka mahasarika amin'ny resaka aminy. Tsapako hoe misy fanahy masina zany ao aminy ao. Zany a? Aza matahotra ianao fa omeko vola izy ho tamin'ny fampianarany hafa tsy hoe miasa maina akory ka. Zao a? Indray izay fanarahanareo dahany. Fatiavana ve zany dia tena tsy tia mihitsy zangy eo ka tena potika aminao tanteraka ary tiavina e. Ravarava sy tena rotodrotika aminao mihitsy ty foko kely ty. Lasa makareo akoa no miresaka aminao ty ka. Aizako tsisy resaka afa-tsy zany ve? Kefa hoe babinao ampanty fa ianao koa zany tsy azoko. Benja, efa hoe zaho a tsy tianao zany. Sady aza mbola repirepiana amin'izany mihitsy ianao saiko ka. Mbola tsy te hiditra amin'izany mihitsy a. Ay zany no mba vavanao Ie. Tsy ampafirin'izay sipamanja konga ianao ka miseho milay eo e. Sady bandy bogosy bikany ty indray ve ny tsy raha ianao koa fa iny bandy tapatongotra iny indray ny revenao.
fantarony efa miaraka nareo somatoky e. ohatra e rehefa lasa dala tsy miteny fa izy nilaza taminao fa miaraka amin'ny matoky asa mamorona rehefa mbola tsy nahita amin'ny maso e. Hitafy zany de mbola mandahy ihany olona tsisy dikany ohatran'ire very tiavina mba tena himaty matesanao tsisy dikany anga asa mba manambany olona ohatran'izany azo benja fa tsy olona tonga lafatra ne ianao e. Ka marina ranga zany sady nasemba na sy iny izy nitiako e. Aleko lavitra miaraka aminy toy izay hiaraka amin'ny olona maditra be sy manambany ny hafa io. Tiavina tsy te hiadana nga ianao io mbola miavinavina amiko sy ahavavy ohatran'izany any inona koa fiadanana azo any aminao tsy ho vony sy daroka aza no ataonao. Raha ianao manjakely io kosa aloha tsy ataoko amin'izany mihitsy. Safosafoko de orokoroako aloha fa tsy vonoko zany. Azo mba ty tanana fa za mikitikitika e. Lehilahy tsy misaina matsy ravina. Ary tena disy miavinavina loatra angenao zany e. Ie so de verinao fa inao reretom-niarany sipa tsara tare afaka alikoatily mbola betsaka ange sipatara amiko ry anina fa za miseho amin'ilay ohatran'io e. lasa rangahy ianao mandeha any fa tsy lasa koa e. Viva 98.8. tsy arotro tsondrangah nolasaiko azy zao ihany natao boky rehetra. Marina fa hoe tsy mety amin'ny tovovavy malagasy loatra no mitoro fitiavana voalohany amin'ny lehilahy zany. Eo tsy ho misy eny ianao zany azo ny tsara avy eo alefa nazavako teo fa hoana ozy ianao teo tsy sandrara ianao izay nampianariko anao misy anie raha izany afa hoana ary tiavina. Azafady madoko fa nisy nahalasa kely ny saiko fotsiny miala tsiny. Inona zao zany ny malasa sainanao io ka? Matoky disonao ve zara ilaza aminao fa efa ela ny tianao. Manina tsara? Eny e azo menao tsiny ara namboraka an'izany taminao fa tsy haiko bona tsony le izy. Raha tsy napoiziko koa zany zavatra lazainao zany tsy menatra ve ianao milaza an'izany ay azafady ara tsy mety taminao filazako an'izany e. Miala tsiny indrindra tena hifonana inzato manarivo matoky tiavina tsy mifitorianao fitiavana amiko anieny olana amiko loatra e. Fa ianao le mbola samy laza an'izany amiko ihany nefa ianao aza efa miaraka amin'ny benja sa sady iarahanao zany benja no iarahanao koa. Marina fa hoe manampitiavana anao nefa tsy mety amin'ny saiko zany ry tiavina tsy makany anjarany hafa zany indrindra moa fa hoe olo tiany benja no angalariko idada sy mamara teo tsy nampianatra ana zany makany an'olo zany efa hoe tsy miaraka zany azy zay. Ianao ihany no tiako ry matoko fa tsy tia mibenja zany sady tsy mifankaty zany zay raha mitovy ny dadin-dokangatsika ty aloha miaraka. Fa tena tsy miaraka marina ve ianao sy benjy? Matoko koa zany tsy mino amitsy. Ary sao dia mba hidada sy mama kosa ary nandrisika anao hiteny an'izany aty amiko e. Lazaiko anao ry tiavina tsy fitiarana no fahasembanako no ilaiko fa tena fitiavana madio. Tena fitiavana fa tsy fitsirana velively akory ry matoka ary tsisy nandrisika zany fa ny foko mihitsy no naniray ilaza an'izany ianao. Fa tena tiavy tiavina tiavina zaho koa ny tianao e. Zaho koa mahita hoe tsika sy ianao no mitovy fijery dia ndao iara-dalana mandrakizay. Misaotra matoka. Mandeha tsara vely ty zato tsenakely lato zany benja manao asy raha moa hita hoe mandeha manao any lamindamina ay moa zany de tena tsy nandeha misy raha tsy tena mafy alaka tsy mafy ahy tavarainy samty ela olona tsisy tongotra roa manao épicerie tsy de makaizo indray ve lesy ny tena nahazaka azy fa za ohatran'izao kosa tsy nahoany akory de inona ny io tsy midika ve zany fa azo latamy dimy sy raha izy
Ndray dia tsy manana heritreritra fa tsy ny famaly amiko foana visy e. Dia maninona? Azao no lazaiko anao fa na dia olona tsisy tongotra ohatran'izao aza sahanatry amiko izany any hery olona amin'ny fanafody izany. Aleoko mandeha amin'ny fahamarinana fa tsy lalao ratsy. Azonao izany? Ka maninona no nazaka ny mpiavina sipa manjakely iny raha tena hoe tsy ny lalao ody sy tia marina? Tiany ako. Zako moa tia azy raha teo. Mbola ivoaka ny tangy fasany lehilahy tsisy tongotra ty fa dia efa miteny tsara zay. Bafezy amty vavary benja sao vidiana lafo Oay, ty afana. Za indrindra ty. Efa elany teo fa tsy hitanareo akory. Eniko daholo ny resaka amin'ny fanaovanareo teo. Fa mitapiny inona loatra ny mason'olo tiavina mbola miaraka amin'ny olo tapako ihany ianao maninona zao raha mibandy ohatranany raha Zao no lazaiko anao Sy ahitanao asa ivelomana atao fa samiditra amin'ny fiainana mihitsy. Zaza be sermonina akorangahy anao Edina invitation anareo fa tsy hisy ilako azy akory. Izy akory ny amonjy izay mary azy n'olona tapa-tongotra. Tena tsipany teo amin'ny tany ilay izy dia iny izy nyritona lasa. Aleko iny ho anatra matoka. Zany efa niteny taminao hoe aza saina zany iny amin'ny mariatsika io Ianao mbola be sisy ihany dia zao. Hitanao tsara reny na fitsony. Ka mahazanaka dadazy eny nanasako azy. Ndre izany fahatsoram-pony izany mihitsy no nampitsiry ilay fitiavako azy. Taloha saina hoe tsisy tongotra roa izy dia tsy afaka pirafy dia rahako izy noho izany. Zaho anefa tena tsapako fa tena tsy azy amin'ny foko manontolo Rehefa nandinika sy namakafaka tsara ho ary tiavana dia ila mitady zavatra fatao amin'izay. Tsy hoe tsy mahavelantsika akory ty épicerie ty fa mila fitomboana fidiram-bola. Dia zavatra inona nefa ny eritreretinao atao ka? Mieritreritra hoe andeha hanatra informatika dia avy eo manokatra amin'ireny cybercafé ireny. Tena hevitra mety koa aloha izany ianao izany. Sady ny informatika any tsy ilaina tongotra fa tanana sy maso ihany. Izay no tena miasa dia ny saina. Ity manodidina ity raha ty tsisy manao an'ireny multiservice ireny. Inoko fa tena andeha tsara. Tena mety ilay izy ka. Dia ajanona tanteraka ve izany ny fivarotana amin'ny épicerie? Hitantsika eo izany raha ohatra moa sady mivarotra manao an'izany inona ny olona tsy vao mainka tsara be. Eny azoko. Fa nahino tokoa zaho hoe atsanga ny dadanjara ho zanany ianao. Tena marina tokoa ve izany ry matotra? Tena marina izany ry tiavana. Ireny efa nitantarako anao ireny no lasanay. Izay no tonga anaty ny soratra taminy. Azoko tsara ilay izy ka. Dia binja izany ahoana amin'izany? Indray aloha tsy haiko loatra fa raha fandiniako ny tenin'ny dada tsy ho soratany amin'izany dia tsy samy mpandova ihany keo. Ka? Tena marina Nefa ne ilay endrika izy benzaka mitovy be. Efa niteneko anazy mihitsy izany. Eny fa ilay toetra mibenja koa angamba no antony mahatonga ny dada manao an'izany. Tena ratsy toetra iny benjiny. Mahaditra sy mahafilo loatra izy. Tsy rehetra mibana fananana. Le tsy aloha etra zao no tena mampatahotra. Aiza izany zoky ao tsara. Fa izy ianao? Fapany aza mova aza be fanontany na tonga dia tatazy. Aile aza maty. Efa ela zoko ny anjasako an'izao fotoana izao tonga ihany izy teny fazana tena leveko. Bienvenue eto amin'ny tion-dalana makany amin'ny fahafatesana azy zoky Oay, fa toy benja? Za mihitsy ty. Ary androany nangasy ny fahavelomanao farany tsy maintsy fitaiko ianao. Velava ele tsy adala. Ovon'olona zany
tsy maintsy volony ianao satria tsy milay raha fikanoa aizako matotondray no atsanganao zanako ao nefa iny ange tsy tena zanako akory dia za zanako ao nefa tsy asianao sira amin'izany akory zany ve aminao dia mba mety a izy natsanganao dia za apetraka ao oltiry benja inona fa nga moa zanako indray ilahy io ilaina ane nilaza tamiko fa tsy dada nilazany ahy dia zaho ilahy mivadidela indray tena tsy azoko mihitsy ialahy ka aza be resaka ohatrany rangahanao mba matezany matya ay vondeo fa maty tapatapa mafy tsisy olona andrianao zany eto fefa any amin'ny lanitra fafitodolo zao ny olon-drehetra maisy andre aza tsy amono tena navitra anao ty zany ny zareo ary mandry ampitanana amizay matya de tena sanla tokoa ve le tsorobena tena olatso valina rahela tena sahako mihitsy ka ary aloha mpina farany mandrapetana maly am'zay le tisantia zay fa tsy netsika tsony efa maty io ka ary aloha miampy sam'izay so isapobe to mibandy Viva 98.8. Tsara asa mbola milosanao kosay mbola milanao any amin'ny fiainanay Okizay mama amboary reny saina nahoana kosa izy ry tiavina ny teny fonon'ireo tsy matahototo tamin'ny fomba fiainao bibiana ohatran'ny sao fa inona ndra tsy nataony ny tena atao ohatran'ny sao izy tsy mahalala an'izay antony alohantsika hatreto miandra ny fanadiadian'ny mpitandro amin'ny filaminana antsika izao vahoaka moa resery izy mianaka tsy mariny tsara Tazaneka olona mamonjy tao amin'ny fiarahamonina nimaningeza natao an'izao kampandaka sy mipangalatra angary matoko miraraha an'izany okizay sota saina sotrozao kosa izy raha olona mpanendaka sy mpangalatra mantsy ny namono azy ohatran'izao tokony very daholo ny vola sy ny telefona tany aminy nefa dia nazany rehetra samy asa mbola teny amin'ny daholo zany ve zany tena hoe ny finoana fotsiny tokoa ve zany izy raha izany tena samy marina dia iza nefa ilay namono azy raha izany ka mampikaroana azy zany mpitandro filaminana araka nazanatomase nanavaloparaty dia lasa tsy hiverina tsony tokoa zany dada tena hoe mbola mitady tsy ino mihitsy ny saina mampanahako hatramin'izao na dia efa nahita nantrehana azy tao pasana azy mamiko loatra ny nitadirako ny ary tena tsy foka avy aloha ry izy andrem-pitanana ny misy asany amin'izay tampoka loatra kosa ke tiavina ny fahalasanany raha mba ny alana nenina ny mety tsy tena mpanenina loatra fa tia izy dia tsy napoizina noho ny vonoina tamin'ny fomba feno abibiana tena misy biby le olona mahavanondoza ohatrany reno ka na zany azy efa izay aloha nanjarany dia mila manaiky sy mampio ny tentsika fa atao fantatro kosa aloha izay olona nanao andreny izy mianaka tsy hanamialako hatramin'ny farany raha tsy migadra mandra-patapitra iny eny dadako tena tiako sy tia avy dia nesorona tamiko sahady sady izao tsy vita hatramin'ilay fananganana anao akory ho zanany fa ndriny zany ary efa saika ho ataony mihitsy ange saingindrisy fa eny lasiny izy nefa ilay fananganana anao tsy vita akory
Zao tsy ho isan'ireo mpandova indray ianao. Aza matahotra ny amin'izany iny nombana ny heriny eny fanampanantena fa tsy maintsy mahazo anjara avy amin'ny data hony iny na tsy ataony nombana koa azy zany afaka miariarianao asy ny vady aman-janako foana ry neny fa aza matahotra tsy voatery andran'izany koa izy eno a lesy malalako tsy dia ilaina loatra koa manantena an'izany fa zany aloha eo ihany fa dia ity nataon'ny lehibenja koa ny tena loza dia tena tsy nipoitra teo mihitsy izy nandritra n'ireny fahoriany ireny na ny andro faty na ny nandevina tena hoe tsy hita tsy nipoitra. Eno ny mibenja indray tsy mahagaga raha nitoetra n'iny ka izy kosa efa manao folentika loatra ninona tsy ny fanarahana ny malagasy tsy miady mampaty izany. Aza miasa saina amin'izany ao nareo mianaka izay mahasoa ny fiainantsika andeha banjinina fa tsy momba mibenja mihitsy. raha bofo mahatoko marina manahoana nareo salama fa ahoana moa zao zavatra ataonao zao ry benja fa za maninony fa efa naveza moa ny ahafahanao manangana trano eo amin'io tany io azafady so adinao raha fa tany njarany io mbola misoratra amin'ny tanteraka io nefa ianao indray tia no mizesta manangana trano eto amin'io tsisy dinika tsisy era fa dia manapa-kevitra samirery ihany fotsiny. kalma ianao raha bofo amin'ny matoky tadio tsara fa zanaka dadanjara tonga izy ho bandy zao hoe noho izany afaka manangana trano eto zany kopy ianao angambany so dia mba efa adala ry tianao ty adala mihitsy vao marina ara-panjakana nga hoe zanany ianao io mba lazao akely hoe sa misy taratasy manam-porofo an'izany any aminao any ianao aza tsy misoratra amin'ny akory ka zanany azy zanany inombana ihany no misoratra aminy fa na ianao na imatoky samy tsisy manana fahefana amin'io tany io dia aninona nefa ianao aninona akombony ny vava fa tsisy idiranao koa zany ianao konge tsy vita soratra taminy sao dia disevitra fa ny zanako ray misoratra aminy fatandremy kely zao fotsiny ranganiko koziko anao mandehana amin'tsisakany so ahitaloza amiko eto anao hotsaronao tsara zany teninao zany rehefa tonga ny fotoany tsisy raha iko zany eno tena efa tafahoatra loatra kosa zao zavatra to mipeny zao ka zarany aza maty dada nizakazakaina ohatran'izao tsy akely kosa zao ry tiavina milamina aloha ianao matoky fa mahasorenaka aza mbora miakatra foatran'io ianao sao anao tao foana eo elany nandeferana ry tiavina raha anginy eto foana kosa angetsika ka lasa ataon'olona tsinitsinina indray tsisy lehibe mihoatra no mivato lampy matsony fa rehefa tsy miteny dia angereno mivorona dia sanatry toy izany foana vetsika tsy lasa kosa zao eno tsara aloha matoky menonao ary mivavaka aloha natao lara-pahamena fa sa tonga dia tesitra be ohatran'io ianao raha mivavaka amin'ny fomadio ianao tia eto raha tsy milamina ho azy io toetra raha io sady nombana raha teo any mbola eo tsy hitako hoe inona ny tokony anaitretranao amin'izany mara zany ry tiavina misotranao any amin'izany teninao zany makasitraka inona fotsiny ao mafivady atsika tena enjana be ty marina tena fatina fantsika kely misy aroapolo iny verangany tena nangalariko topisana zay navoroka tsapako manomboka tsy mandeha amin'izay lo mihitsy tso ny fiainako ohatra manda moka dolo zay atao rehetra eny zara koa ny arolompa tsy nigadainy ny deba tamin'iny fa mba voaroka fotsiny dia inona ndray zany zao nikedika atao trenona moa fa tsy maintsy efara ny fangalarana tanteraka amin'izay zany moa izy ty drinona ny atao eoko ory zareo efa enonareo ve vaovao vaovao iny zany ry tiavina eno fa vaovao inona tokoa zany loza ho afa nrodana azy tao any le trano natsanga mipenja teo amin'ny tanin'ny dady zany nrodana tsisy oniraisina tsonolay izy zao marain izao indrekakeo soara fa tsisy olona nandalona anyjanona teo amin'ilay izy fa raha tsy zany mety efa nisy maty mihitsy na naratra so ihany tokoa retsy so ihany keo fa mbola tsy mipetraka tao le maditra lahy iny tokony ho tonga saina amin'izay izy fa tsy mbola manao didohany ihany zao ane ka very vola fotsiny nanangana n'le trano mba ratsy koa zany
raha tsy tonga saina amin'izao koa indrineny efa tsy ho tonga saina intsony. Mino kosa fa mba handray lesona tsara amin'izay kosa izy ka sady toa hoe voroaka tamin'ny asany koa izy fa tratra nangalatra tao ampiasana amiko. Izany Marina mafy tsy nandaitra tamin'ny tenin'ny dada raha izany. Tsaroko tsara manko dada fa avelona ny teny hoe raha vao maty eto dia efa tsy vaniny ela. Maty dada dia izay rehefa mitranga tokoa ilay izy. Ay koa ve nisy an'izany ka efimbina ozina mandra-pahafatiny eny benja raha izany aleo izy hoany fa zao nampiantso antsika manjaka gozany njara misy resaka ho ataony amintsika hony zao dia nyzao tsika dia mila makany aminy. Izany firmana fa resakinina aloha zany ka hoe nanao didy miafina hony njara dia izy no vavolombelona amin'ilay izy. Zany arina moa zany ny janonana eto fa tsy ndo zao dia andeha hoany. Teny eny no mbana mahaliana amako izany zavatra izany. Ary aloha miala to tranon'olona atao amin'izay so sy ahatratra etiko efa azo tsiny reto vola be reto. Baibai lesy lara fantrana zay azany vao tena ho tafity. Ary otrany fiololona be lehibe reto tokotany reto zany alita volalaka fa dia mampisotra fa izy akory ny anankitratrany reto. Olona manatona reto aorana tena mifona amin'reto zavady mifona reto fona koe le vola fa vety avelo aony iny vatiny io ale vola tazazavana mina Viva 98.8. Izany afaleko ry zareo maninona ay ve dada ka nanao didy miafina didy miafina milaza fa isan'ireo mpandova koa tena tsy napoiziko. Tena tsy anao ka iny dadanao iny zao tsy eo zao izy vao tena tsapako be zany. na mbola teo ary izy efa tsapanay mianaka izany ka izay na tonga asaika hanangana amin'ny matoko zanany. Mety efa nandindona azy koa angamby ny fahafatesana iny dia izay no nahatonga azy nanao an'iny didy miafina iny koa. Asa retsy ahoana re zao ibenja raha fatana zao izy manko tsy anisan'ireo fandova. Azafady aloha vetivety. Alo ahoana no mbana ahoana ndrekako eo tena loza zany iany ary ao fa ho afy izay zao fa misy inona ozy nombana ny totaitaitra be ty ianao no matoky inona zava-miseo any amin'ny misy azy any matoky lozany ery zareo tratra nangalatra ho mibenja dia nataon'ny fokon'olona fitsaram-bahoaka ndrekako eo maratra be hoana izy amin'izao fotoan'izao ary nentina any amin'ny hopitaly fa tsy mety handray azy ny polisy nombana nisaraka tamintsika teo izy zany nisy ny antso teo. Tena bala mihitsy koa ny toenjiny ka andao malaky zany tsika hoaniko inona moa. Ndray ty mahazo azy ronety mampalahelo andra ty izy. Za aloha andeha hivoaka fa ohatrany tsy te hijery ka aleo za koa anaraka anao ry mama. Nareo koa zany andraso aloha ry ny izy tiavina fa ho aiza ary nareo tsy vita ane matoky avelo zareo any fa tsy maninny sady anao ry matoky ny tena ilaky fa tsy zareo akory azafady ry se fa mety amin'ny mahafehivavy anitrareo dia tsy mahatata mijery an'izao rahatra mahazo an'izay zao ry zareo
Solonaka manatoneno eto fa resaka aminao zany ve zafady rehefa somary sahirakirana vao tonga tsara eo akaikinao eo a ndraso so dia mba tokony tsy resaka be anefa aloha ianao hitako tena mbola reraka be mantsy ianao de rehany ty endrika sy raha tsotateraka tsy maintsy tsy miresaka aminao amatoka mifona taminao tamin'ireny zavatra rehetra tsy mety nataoko taminao re aza mandany era mitomany aloha ianao e marare sady zana nefa ela namenany atsony aza matahotra ianao fa mahadivo aminao a matao mbola tonga eto eny iadezerana tsy maintsy mitranga amin'ny maha-olombelona fa zany tsy atao miraikitra ho apo e marary ary sy misotra fa mila fantatro marina melohan'ny hafatesako aza miteniteny foana anao benja tsy zakako tsony tsy mbola ho faty zany ianao ianao aza ne mbola tsy manana ankohonana akory e dia ho faty tsy hitoko zany naleany rehefa tsy misaina vo manao zavatra matanora sady maty tsy manamaty manjanaka akory aza mamely tena aloha fa tsy aloha veloha mangina amin'izay ho ay ianao mbola tsy tapitaka mifona matoka zany eny namonao tatanytsara eny ahoana andre manitro fa inona re zany lazainao zany re benja fa tena ahoana loatra e inona ny antony namonao anazy mifona matoka mamelany atsoko tsisy antony fa fangalana fotsiny zao eny inona tsy mamona azoko atao afa-tsy ny mamelanao raha hitazona lahiranao a tsy ampiverina ny tatany amin'ny tontolo misy azy tsony akory zany mamelana sy ary-benja eny ary misotra efa na melako nombana veloma ndre veloma ho izy dia miakatra nanaraka an'izay endriko ny masony madri be talana benja fiainany zany tantara nosoratany ventsy ny aralala novelony ariva faly fetraobelona niaraka tamin'ny ponina sofaniry nikirakira teo amin'ny lafiniara teknika vakisarano arivondy fiainany zany tantara nojosainy malekotra SF Radio.